ho aminareo rehetra rery avana malala ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesokristy tompontsika ary ny firaisana amin'ny fanamasina. Idera sy ankalaza ary anome voninahitra n'Andriamanitra isika. Andriamanitra ilay miasa eo anivon'ny fiangonana ary miara-miasa amin'ny asa fifandraisana sy ny fampahalalam-baovao eo anivon'ny FJKM manontolo ka ity anio ity no iombonantsika fo amam-panahy amin'ny izy ireo. Idera sy anome voninahitra n'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny salamo 7:7 andininy 7 ka hatramin'ny andininy 5. Salamo 7:7 andininy 7 ka hatramin'ny andininy 5. Mitsangana ary avana malala andeha idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika miombona amin'ny mpanao salamo manao hoe hideranao ny firenen'Andriamanitra hideranao ny firenena Isika Andriamanitra ray tsara indrindro midera sy makalaza ary manome voninahitra anao zay fa na tohinana adalan'ny olonao ianao Andriamanitra dia Andriamanitra tsy manontolo fo fa Andriamanitra
mamindra fo sy miatra nay mandrakariva. De rainay ny hoe anaranao noho izany fitiavanao lehibe zany, fa noho ny amin'ny famindram-ponao, noho ny amin'ny fahasoavanao zay vaovao isa-maraina, de tonga eto amin'ny ity tranonao ity zay, midera sy manome voninahitra anao, midera sy manome voninahitra anao zay ry Jesosy-Kristy tompona eo. Ianao lay Andriamanitra tonga tety amin'izao tontolo izao ity, tsy nitoetra tany amin'ny voninahitra ao, fa nidina nifandray taminay olona, ary tamin'izany no nandraisao no ny anaranao hoe Imanoela, raha dika amintsika Andriamanitra. Ianao Andriamanitra izay miarabelona sy manjaka aminay ankehitriny, no de rainay somenay voninahitra fa tena mifandray aminay tokoa ianao. De rainay somenay voninahitra ianao noho ny amin'izao alahadiny asa fifandraisana sy fampahalalam-baovao anivon'ny FJKM zao, tahaka anao Andriamanitra izay mifandray aminay, koa voninahitra aneo anao Andriamanitra eo anatrehan'ny fanompona tanterahan'ny fiangonanao. De rainay somenay voninahitra ianao fanahy masina, lay Andriamanitra miasa amin'izao andro farany izao, vory eto zahay idera sy anome voninahitra anao, mino sy matoky zay fa eto ampovoaninay ianao, ary ianao raha teo no mahiray anay. Ho de rainay mandrakizay ny anaranao, ray zanaka fanahy masina. Halleluja, amen. Ry fiangonana malala, andesika iain'ny sitrapon'Andriamanitra, henoy amin'ny fanajana, de eritrereto tsara ny sitrapon'Andriamanitra zay omeny ho anao amin'ny tian'io ity. Fa hoy ny Tompo, efa natsoinao amin'ny fahafahana ianareo ry rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka nofo izany fahafahana izany, fa mifanompoa amin'ny fitiavana. Zany ny sitrapon'Andriamanitra iriny iainantsika, hitondrantsika ho amin'ny fahasambarana ka hivetesantsika ny fahasambarana mpanao salamo manao hoe
ifona eo anatren'Andriamanitsika noho ny amin'ny tsy fahatanterantsika. Andriamanitra ray zanaka fanamasina eo anoloanany didinao mahatsiaro menatra sy mangay ay zay fa tsy tanteraka. Ianao lay efa nanomenay fahafahana iainay ety amin'ny izao tontolo izao ity, olonafaka izahay kanefa ianjadiny izay fatopatotra samihafa eo amin'ny fiainanay, fatoran'ny fahazarana sy ny filana koa amindreo fo avelaoeloka. Eo anoloanany amin'ny sitraponao miantso anay aina amin'ny fanompona na eo amin'ny samy olona na eo aminao Andriamanitra, indrisy anefa tsy tanteraka zay, ary indraindray azy zay dia ny tenana ihany no fantatray. Ianao anefa efa niantso anay mba ho tia ny mpiarabelona aminay, ko dia amindreo fo zay avelaoeloka. Ary akoatran'izany rehetra zany, izahay tsirairay avy dia efa nanao izay tsy mety teo anatrehanao, ko ankehitriny enoy ny vavaka mangina ataonay izao. Ry Andriamanitra ray zanaka fanamasinao, mifona aminao zay fa be ny elokay. Jereo ny zanakao zay misolo vavanay ka mamindrafo aminay, fa amin'ny anarana nanaovanay izany vavaka izany. Amen. fiangonana malala ny Andriamanitsika tsy lalidalovana fa mandre ary ny tanany tsy fohy fa mahavonjy ho anao ny fona teo anatrehany mitsangana ary andray ny teny soa mahafaly homeny ny tompo anao fa hoy ny teniny aminao mahalala ny Jehova fa samy hahalala avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra hoy Jehova
fa havelako ny elone ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany ko amin'ny anaranao nambarako voavelany ny elokareo no ny anarany masina amin'izao sisy izao mandehanaka aza manota intsony de rao ny tomponao voavela elo kariavana malala ndeha sika iombona amin'ny fiangonana masina manerana zao tontolo izao hanamafy ny fonontsika ka iarantsika rehetra manonona ny fanekemponona apostolika dia anterina re fiangonana malala ny fiarabana anareo rehetra amin'ny anaran'le Jesokristy lay lohan'ny fiangonana de ho aminareo ani ny fiadanana ny hira fahatelo zay nangatahan'ny mpanompon'Andriamanitra teo no andao hiraitsika eo ampanataterahana ny rakitra izao fahatelo no andrisantsika fa zay moa tena nangatarahan'ilay mpamin'Andriamanitra ny hira FJKM-Fahatelo.
hivavaka isika hanolotra izao rakitra izao. Andriamanitra raitsitosy mandrakizay eo. Andriamanitra miasa ianao ka mampahavokatra ny fikelezana iaina. Misaotra anao zay fa samy notainao zay rehetra ka afaka nanatsotra ny tananay nanatanteraka rakitra ho endriky ny fanoratenanay ho anao. Raiso hoanitra kasitranao zany ary dia misaotra manokana anao zay no ny amin'ny fitiavanao lehibe nasehonao tamin'ny mpanomponao nahazo asa vaovao indray no ny fitiavanao azy. Ary engany e mba ifaliny no isehony ny voninahitra ao ny fandraisany izany asa izany ka hoentinay ambavaka ihany koa ireo rehetra izay mahatsiaro sahirana eo amin'ny fiatrehan'ny asany koa ianao anie homba sita azy ireny ka ifaliny koa ny fiainany miatsara hatrany miatsara hatrany. Ireo tsy manana tompo izay ikelezany aina dia ny hitady momba azy rehetra tompo ka ny fitiavanao irotsaka aminay rehetra avozinay ary ny fanoloratenanay ho anao. Misaotra tompo. Amen. Petraka ela. Tonga eo amin'ny fotoana hankalazana ny ten'Andriamanitra isika zao dia misy hira dia misy vavaka dia famakina ny soratra masina. Iaraka hivavaka isika iry Andriamanitra ranay be fitiavanao dia mbola velom-pisorana anao indray izay raha mbola tonga amin'izao fotoana izao izay ahafahanay mamaky ary mandreny tenao masina dia mbola mangataka hatrany fanenao masina izay tompo mba hirotsaka aty aminay tsirairay avy nao an'ny mpanomponao izay hitondra ny afatrao izany dia ianao tokoa ny ampitenana azy nao anay izay heno izany dia ianao tokoa ny mbola ampitoetra izany aty anatinay tsirairay avy ka mba hoentinay makivaky ny fiainanay izany dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovako sambavaka izany misaotra iray eo. Amen. Iaraka maksy amin'ny teny soratra masina tsika. Izany dia hitantsika eo amin'ny Joela toko faharoa ka raisina amin'ny andininy faharoa amby folo ka hatsaratra hatramin'ny fahafito amby folo. Joela toko faharoa ka ny andininy faharoa amby folo ka hatramin'ny fahafito amby folo. Amin'ny anaran'i Jesosy koa na dia ankehitriny aza ho Jehovah miverena amiko amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadikana sy ny fitomaniana ary ny fitarainana. Ary ny fonareo no triatriaro fa aza ny fitafianareo. Aza miverina amin'ny Jehovah Andriamanitrareo fa mamindra fo sy miantra izy. Mahari-po sady be famindrapo ary manenina amin'ny loza. Fandrao mba hanenina ihany izy ka mela fitahiana aoriana dia fanatitra hohanina sy fanatitra hidina ho an'i Jehovah Andriamanitrareo.
Tsy fiaozina ny anjomara ka manamasina andro fifadikanina. Miantso fivoriana masina, angony ny vahoaka, manamasina fiangonana, vorio ny loholona, angony ny ankizy madinika mba amin'ny zaza minono, aoka ny mpampiakatra hiala amin'ny efitranony, ary aoka ny ampianakarina hiala ao an-trano fiandriana. Eo anelalelan'ny lavarangana fidirana sy ny alitara no aoka hitoman'ny mpisorona mpanao fanompoampivavahana ho an'i Jehovah, ka hanao hoe hiantrano ny olonao Jehovah, ary azavela ho latsa ny lovanao, ka ho tapahany jentilisa. Fa nahoana no ataony any amin'ny firenena hoe aiza izay andriamanina? Mbola hitony fakiteny. Ho tohizantsika amin'ny famakinan-teny, izany dia hitantsika ao amin'ny filazan'ny tsararaka ny Jaona toko 12, andiny 430 ka hatramin'ny 430. Jaona toko 12, andiny 430 ka hatramin'ny 430. Amin'ny anaran'i Jesosy dia namaly azy ny vahoaka ka nanao hoe efa renay tamin'ny lalàna fa Kristy ahatra mandrakizay. Koa ahoana ny lazanao hoe tsy maintsy sandratra ny zanak'olona? Iza moa izany zanak'olona izany? Dia hoy Jesosy taminy, mbola kely ihany no hitoerany mazava aminareo. Mandehany raha mbola manana ny mazava ianareo mba hatratratra anareo ny maizina, fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany. Raha mbola manana izay mazava ianareo dia minono ny mazava mba ho tonga zanaky ny mazava. Rehefa nilaza izany Jesosy dia niala izy ka niery azy. Ho faranantsika ny vakiteny, izany dia hitantsika eo amin'ny Apokalipsy toko 2, andiny 1 ka hatramin'ny 7. Apokalipsy toko 2, andiny 1 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy. Izao no lazain'ilay mihazona ny kintana 7 eny an-tanany ankavanana, sady mandeha afovoan'ny fanaovan-jiro volamena 7. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao ainy, sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy. Ary ianao efa nizady toetra izay milaza ny tenanao apôstôly, kanjo tsy izy, ary hitanao fa mpandaingy izy, ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Kanefa mananteny aminao aho, satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Kotsaroa izay nitoeranao fony mbola tsy lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy izany dia ho avy aminao aho ka hamindra amin'ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Kanefa izao ny toetranao, alanao ny asan'ny Nikolaita izay alako koa, izay manatsofina aoka izy hiainy izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana, izay maharesy dia avelako hihinana ny avy amin'ny hazonainy izay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra. Amen. Indray masino. Mitsangana ndeha itsika hitsena ny afatry ny Tompo. Mbola ho ampitombona ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jésus-Christ tompontsika ary ny firaisana amin'ny fanamasina. Ny Joela toko 2, andeniny 12 ka hatramin'ny 17 no akatsika ny afatr'Andriamanitra. Amin'izao alahady dia ny asa fifandraisana sy ny fampahalalam-baovao zao. Andriamanitra ilay mifandray amin'ny olona satria Jehovah Andriamanitra dia
manafay ny olony rehefa tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ary manao zay ratsy eo anatrehany. Andriamanitra tsy andriamanitry ny ratsy ka faly mahita ny faharatsiany olona. Ary de zany no mahatonga ny bokin'ny Amosa sy ny bokin'ny Joela milaza lay andro ny Jehova tonga mba handringana ny mpanao ratsy. Zany hoe rehefa manao ny tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra isika de Andriamanitra manafay izay mivadika aminy. Ary ny tena raha ny bokin'ny Joela no raisina dia ambarany fa amin'izany andron'ny Jehova izany, ilay andron'ny Jehova zay hitsaran'ny olona ka hamaizany ny olona, dia fitsarana tsy roa amatany no ataony. Miantso izy ohatra ao amin'ny toko voalohany, lazao amin'ny zanakareo zao, ary ao ka ny zanakareo ilaza amin'ny zanany kosa, ary ny zanak'ireo kosa indray amin'ny taranaka mifandimby azy, izay sisan'ny kijeja de hoan'ny koraika, ary izay sisan'ny koraika de hoan'ny valalavao, ary izay sisan'ny valalavao de hoan'ny sopanga. Zany hoe Andriamanitra rehefa tonga amin'ny voninahiny mitsara ny olona de le andron'ny Jehova dia manafay ny olona izay miodina aminy Andriamanitra. Eo rehefa namalala dia lasa ny saina maneritreritra eo amin'ny fiheveran'ny olona an'Andriamanitra, ho Andriamanitra izay mora fanahy, Andriamanitra izay malefaka ka tsy mba mitratrevatreva. Anka re etseroa ohatra ny Andriamanitra inoko Andriamanitra tsy masika, tsy mpanasazy. Re afaka malala eto dia Andriamanitra mamaly ny asan'ny olona ka de manafay azy. Lasa ny saina maneritreritra raha mijery eo anivon'ny firenetsika, toa tsy mbola tahatahaka an'izao ny zava-misy na dia tsy andro ny Jehova zay eritreretina azy, satria hoe ny andron'ny Jehova de lay fitsarana ka hamaizana. Fa hatramin'izay nahatsirovako saina, raha mijery ny lalana izoran'ny rivodoza tamin'ity taona ity no hafa kely, miditra de mivoaka de miditra, anaovany sangodim-panina eto sika menakavy, toa anaovana kilalaon-jaza, miditra de mivoaka, miditra de mivoaka, ry afaka malalo. Eo no tsy maintsy saintsaina ndraola ka manao zay ratsy eo anatrehan'i Jehova isika. Saingy zao hoe na inona famaizan'Andriamanitra ny olony dia Andriamanitra tsy mierinerina any amin'ny fiandrianany ny Andriamanitsika, fa Andriamanitra midina ety amin'izao tontolo izao ity, mifandray amin'ny olona. Ary zany na tonga ny anaran'ny Jésus-Christ nomenany hoe Immanuela, raha dika amintsika Andriamanitra. Lay Andriamanitra mandao ny fiandrianany, mandao ny toeram-boninahiny, midina ho ety amin'izao tontolo izao ity, fa tsy foiny ho very, tsy foiny ho ringana ny olona. Ka amin'izany raha ny bokin'ny Joela no jerena dia milaza ny mpaminany Joela fa rehefa midina zany Andriamanitra zany ka mijery ny olona, mifandray amin'ny olona, dia tsy ho lany tamingana akory ny olombelona ety amin'izao tontolo izao ity, fa misy lay antson'Andriamanitra ny hoe sisa zay tsy matin'ny sabatra, sisa zay tsy lanin'ny valala, zay sisa tsy lanin'ny fandringanana samihafa. Misy ny arovan'Andriamanitra. Zaho sy ianao de samy mieritreritra ny hoe zavy zany sisa zay vonjen'Andriamanitra amin'izao andro mahory izao, fa Andriamanitra tsy manontolo fony Andriamanitsika. Zava-dehibe amin'ny Andriamanitra ny fifandraisany amin'olona, satria tsy fony ho ringana isika. Ka amin'izany zany fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona zany de miantso atsika izy hiverina aminy
ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olony dia antso fiverenana na fitodiana indray amin'Andriamanitra. Ka raha miverina amin'Andriamanitra isika dia tsarovy fa fiverenana latsaka anaty no tian'Andriamanitra ienantsika fa tsy fiverenana imolotra ihany. Zany dia hitantsika eo amin'ny 7:12 fiverenana latsaka anaty no iantson'Andriamanitra atsika fa tsy fiverenana imolotra ihany. Ndaony ho jerentsika indray izany 12 sy ny 13 zany 13 indrindrandrindra. Koa na dia ankehitriny aza ho Jehova miverena amiko amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadikanana sy ny fitomaniana ary ny fitaraina ary ny fonareo ny tratriaro fa aza ny fitafianareo ary miverena amin'ny Jehova Andriamanitrareo fa mamindra fo sy miantra izy mahari-po sady be famindram-po ary manenina amin'ny loza izy. Zany hoe rehefa miverina amin'Andriamanitra isika dia fiverenana latsaka anaty fa tsy endrika ivelany toy ny hoe indro izy mifadianina ny atao hoe fifadikanana rebana malala dia fifamantora-pisainana eo amin'Andriamanitra. Jereo any fa raha variana amin'ny asa mampanao isika kely ainao amin'izany asa zany dia tsy mahatsiaro mihinan-kanina akory dia mifady hohanina ho azy. Noho izany ny fiverenana amin'Andriamanitra eto dia ny fahatserovana tanteraka azy, tsy ny fifadikanana anarany no atao fa ny fifatohana mifandray amin'Andriamanitra no atao. Ao anatin'izany ihany koa eo izy zany zao ny milazany amin'ny fitomanina ny amin'ny fitaraina izay asa fivalozana, asa fiekekeloka ataon'ny olona tsy endrika ivelany ka handeha handritra ny fitafiny, handeha haneo endrika eny amin'ny tare fa malahelo fanahy tahaka ny fanaony ireo zanak'Israely fahiny rehefa tonga ny vanim-potoana ny karemy toy izao dia mampisotisoty ny tavany izy tsy manasa tare mba hitan'ny olona hoe io eo fa voton-dranomaso ny fiainany kanefa ny ataony ihany ny endrika ivelany rebana malala no tsy tian'Andriamanitra eto ka dia iantsony antsika ary tahaka an'izany any raha mandray ohatra Jehova Andriamanitra Jésus-Christ amin'ilay ohatra fiavozan'ny olona dia tsy ny ivelany tahaka ny fasana akory no lokoina fa i avao koa ny ao anatiny. Jereo hoe hoy ny fanoharana ataon'i Jésus-Christ fa raha misy mandio ny kapoka dia dioviny koa ny ao anatiny fa tsy ny ivelany ihany. Mba lay vaneritreritry ane zany misy ve zany zao tsika zany zao hoe raha andeha nasa vilia dia ny ivelany fotsiny no sasana ary vaneritreritry fa ny atiny indrindra no tsy sasana mba hadio avokoa izy rehetra. Isika rehetra revana malala rehefa iverina amin'Andriamanitra dia ny atom-panahintsika ny tenantsika manontolo no andeha iverina amin'Andriamanitra fa tsy amin'ny fomba mampanao no hataontsika ny hoe andeha ame ny fiangonana fa hifonana tren'Andriamanitra andao tena le fifonana no zava-dehibe fa Andriamanitra dia miantso fiverenana ao antsika fiverenana latsaka anaty fa tsy molotra ihany. Fa raha toy izany ny vaky teny eo amin'ny 17 sy ny 14 raha miantso antsika iverina ny tompo Andriamanitsika dia fiverenana andraisam-pamindram-po fa tsy fanamelohana no ataony ilay Andriamanitra mampanantena ny famindram-po. Jereo ane ny tapany faharoa amin'ny 17 fa mamindra fo sy miantra izy mahari-po sady be famindram-po ary manenina amin'ny lozany fantrao mba hanenina ihany izy ka mela fitahiana aoriana. Lay fanantenany mino fa rehefa miverina amin'Andriamanitra izy dia raisiny tahaka an'ilay fanantenany ilay zanak'adala andeha hiverina any amin'ny raiko aho ka hiteny aminy ny hoe tsy mendrika ny atao zanakao any ataovy isan'ny anankiray amin'ny mpanomponao kanefa tamin'izany fotoana izany indro ilay ray adalam-pitiavana
dia namihina ny vozonjanany ary nanome azy izay haja sy voninahitra indray nasiana kapa ny tongony nasiana peratra ny tanany mba ho mendrika ny fiverenana ka raha miverina amin'Andriamanitra isika ataovy ho zava-dehibe ny fanantenana fa amindra fo amintsika Andriamanitra ataovy be dehibe ny finoana fa handray valim-pity amin'Andriamanitra isika aza mba isan'le izay manao litaniny amin'ny fifonany isan'andro san'andro ka izay adosoany anankiray efa amampolo taonany dia tanysaina ihany Andriamanitra o mamindra fofa zao nataoko zao nataoko toa tsy mahazo antoka ny amin'ny famelan-keloka omen'Andriamanitra fa ny Andriamanitsika tsy lalo-dalovana fa mandre ny tanany tsy foy fa mahavonjy fa rehefa mifona ao natrehany isika dia mamela amintsika izy koa miverena aminy ampioreno ao anatintsika tsirairay avy ny fanantenana ny amin'ny famelan-keloka omen'Andriamanitra amintsika fa zany no antom-pifandraisan'Andriamanitra amintsika ary ny fahatelo sady farany avana malala miantso antsika hiverina amin'ny Andriamanitra dia fiverenana amondronana ny vahoakany fa tsy hampisarasarahana azy rehefa miantso antsika Andriamanitra ka mamindra fo amintsika ny tanjona kendreny dia ny ampivondrina ny olona eo amin'ny 15 ka hatrany amin'ny 17 tsofy aoziona ny anjomara ka manamasina andro fifadikanina miantso fivoriana masina angoniny vahoakako manamasinina fiangonana vorio ny loolona angoniny ankizy madinika mba amin'ny zaza aminono ary aoka ny mpanapaka hiala ao amin'ny efitranony ary aoka ny apakarina hiala ao an-trano fandriny eo anelalelan'ny lavarangana fidirana sy ny altara no aoka hitomany ny mpisorona mpanao Fanompoampivavahana ho an'i Jehova ka hanao hoe hiantrao ny olona ho Jehova ao ry fiangonana malala izany toe mpanan'Andriamanitra mifandray amintsika zany raha miverina amin'isika dia tsy hanavatena no hoe izaho no masina izaho no voavela eloka izaho no namindranon'Andriamanitra fo ka hijery ny hafa hoe reny mpanota matevikoditra iry zay tena mpanao ratsy ry afaka malala rehefa miverina amin'Andriamanitra isika dia io Andriamanitsika io dia mampanantenantsika fa ny fiangonana dia ataony ho iray ihany izy rehetra tahaka an'izy Andriamanitra ray zanaka fanamasina lay mamerina atsika dia mamerina atsika ao amin'ny fiombonana no zany revana malala zany ane no antony antsoantsony mpanoratra ny epistily aza mahafo ny fiarantsika miangona tahaka ny fanao sasany satria ny olona voavela eloka dia olona mifandray amin'Andriamanitra dia mifandray amin'ny mpiarabelona aminy koa zany no antom-pahatongavan'i Jésus-Kristy ety amin'izao tontolo izao mampatsiaro antsika zany fa raha miantso antsika hiverina Andriamanitra dia mampiombona antsika izy dia ny tanam-bokivokiny azy fijaliana milaza ilay fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny olona kanefa dia manambara koa ny fifandraisana ny olona samy olona ry fiangonana malalo miverena amin'Andriamanitra ary aoka isika hanana fiombonana ary dia zany no antso lehibe ho an'ny fiangonana ankehitriny tahaka izay fiombonana hita eo anivon'ny fiangonana fa isika na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'ny Jésus-Kristy ry avako malala Andriamanitra dia tsy mahatanty ny ratsy ataon'ny olona ka dia manafay azy izy kanefa na izany azy dia manatena fa raha miverina amin'isika mbola amin'ndrano fo manao antso izy hiverina aminy ka amin'izany dia fiverenana latsaka anaty fa tsy endrika hivelany no takiny aminao miantso antsika hiverina amin'ny Andriamanitra dia fiverenana handraisana famindram-po fa tsy fanameloana intsony raha miantso fiverenana Andriamanitra dia fiverenana amondronany ny vahoaka ho iray ka tsy sarasaraka intsony jereo anie ny fiombonan'ny ampakarina sy ny mpapakatra dia eto amin'ity joela ity dia fiombona mpifaliana sy ny firavoravona ka dia amin'ny fanantenana ry havana malala
no iantsony tompo atsika handeha amakivaky herinandro vaovao mandehana amafisy ny fiverenanao aminy ka mieza mba hiaina le tena fifonana fiverenana amin'Andriamanitra mieza ny hino sy anatena ny amin'ny famelan-keloka omen'Andriamanitra fa Andriamanitra de mamindra foantsika mieza mba hiazona ny fiombonana fa zany ny famantarana fa miverina amin'Andriamanitra isika de isika rehetra anie no ho any sisa ho vonjen'Andriamanitra rehefa tonga amin'ny voninahitra izy ka amin'izay fotoana izay hiteny amiko hiteny aminao izy ny hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen.
andeha isika anao vavaka fangatahana. Andriamanitra raha izanaka fanamasinao. Misaotra anao zay noho ny amin'ny teninao manambara aminay fa Andriamanitra tsy faly amin'ny adalana sy ny amin'ny fahotana ataonay ianao, ary de mamaly anay araka izay faharatsianay. Tompo Andriamanitra io, raha mijery ny fiarahamonina zay indraindray de lasa neritreritra anao ny amin'ny zava-misy samihafa. Tompo Andriamanitra io, dia hoaringanao miaraka amin'ny tsy marina ve zay. Misaotra anao zay noho ny amin'ny teninao, fa raha miverina aminao zay no ianao lay miantso anay, dia ianao lay mitondra anay ho amin'ny fiverenana latsaka-naty, amin'ny teny sy amin'ny atao, de maneo zahay fa manahiky ny sitraponao. Amakivaky herinandro vaovao zay, hikely ainy zay Tompo, hanao zay tsara, hanao zay sitraponao Andriamanitra amin'izao sisy izao. Misaotra anao zay noho ny amin'ny teninao, fa ianao lay miantso anay hiverina aminao, dia mamindra fo ampitoera aminay ary ny fanantenanany amin'ny famondrampo sy famelan-keloka, satria maty amonjy anay ianao. Koa aza ela ianao mitoera ty aminay mandrakarivo, ka amin'ny finoana no andraisanay ny famelan-keloka iarahanay lalana aminao. Makivaky herinandro vaovao zay, tena iara mandeha aminao. Misaotra anao zay fa raha miverina aminao zay de ampiombonina ho tena iray. Koa misaotra Tompo fa afaka miombonao amin'ny fiangonana maneran-tany zay manatanteraka izao Fanompoampivavahana zao, afaka miombona eo anivon'ny sahany FJKM manontolo, mahatsiaro mitondra mbavaka manokana ny asa fifandraisana sy fampahalalam-baovao zay tananao Andriamanitra sy sofinao miaino ary vavanao miteny eo anivon'ny fiangonanay. Misaotra no nefa nitahinao azy ka nananany indray ny fitsipika fototra vaovao, misy 550 etiny manavao indray ny asa zay tanterahana. Koa ny amin'ny firosona ho amin'ny famaraparanana ny asa zay andraikitra apetraka ao eo anolona ny fahavitan'ny fitsipika fototra, ianao ane omba sy hita zany asa fifandraisana sy fampahalalam-baovao. Trotronay mbavaka manokana aminao, satria tsy mbola afaka manatanteraka izay fanapaha-kevitra izahay eo anolonany amin'ny fanapaha-kevitra isin'ny televizionna fahazavana. Misaotra ireo mpanomponao zay manatanteraka zany asa zany, kanefa apetraka eo am-pelatananao ny mba hazahoanay alalanay eto anivon'ny firenenay ho amin'ny itsoroany zany. Tompo Andriamanitra eo, de miombona amin'ny reto mpanomponao tonga miombo-po amam-panahy manaraka izao fandarana izao, ianao anie hampiray azy rehetra tahaka anao Andriamanitra ray zanaka fanamasina telo nefatokana, ka ny fiangonanao mba ho iray ary indrindra eo am-piomananao amin'ny synode lehibe izy ankehitriny, de ny amin'ny fiarahan-dalana hitondra fanavaozana vaovao ho an'ny fiangonanao. Ka de ta io ro tompona andraikitra isan'ambara tonga ny avy. Betsaka Tompo ny tena angatahana, kanefa mahafantatra zay fa mamaly vavaka anay ianao mihoatra noho izay tonony ny vavanay, ka de misaotra indrindra. Ary eto ampamaranana de iarahanay manonona ho famaranana izao vavaka izao, ny vavaka nampianaranao mpianatra fahiny manao hoe iarahantsika rehetra anao mpitsanganana ravano malalana andininy fahatelo sy fahaefatra mihira fa 8 amby 20 amby 700.
fiangonana malala raiso amin'ny fanantenana ny tsotra zany zay tononona ho anareo amin'ny anaran'ny tompo andriamanitry ny fiadanana masina anareo samby ho tanteraka dia ho arovana avokoa ny fanahinareo ny ainareo ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika mahatoky izay ny antsonareo sady izy ihany no aify izany dia mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo amen. ho an'Andriamanitra rerihany ny voninahitra